Efatra faingo telo isanjato ny tany fampiasana teti-bola-panjakana ho an'ny telo volana voalohany ao anatin'ity taona vaovao 2024 ity araka ny volavolan-dalàna mifeny teti-bola 2024 io moa no fantatra nandritra ny atrikasa fampiofanana makasika ny fanatanterahana ny teti-bola ho amin'ity taona vaovao ity no tanterahana teny amin'ny CCI vato izany tamin'ity andro androany. Mitovy tamin'ny taona 2024 izany hoe 4,3 isanjato ny taux de régulation na ny tany fampiasana ny teti-bola-panjakana ho an'ny telo volana voalohany tamin'ity taona ity araka ny voafaritra ao anatin'ny sorabola 2024. Ny taux de régulation moa dia miankina amin'ny fidirana etra anatiny sy ivelany raha ny Fanamariana no minisitry ny teti-bola sy ny vola Andriamatoa Jean Razavindravonina. Ny karakara atrikasa fampiofanana mikasika ny fanatanterahana ny teti-bola 2024 ny ministera ny teti-bola sy ny vola androany teny amin'ny CCI vato izay niantsoana indrindra ireo mpitatam-bola avy amin'ireo ministera samihafa sy ny andrim-panjakana misy eto amin'ny firenena. Ny tanjona izy dia mametraka voalohany zany tena hoe lahara-pahamena amin'izay fandaminana tokony atao satria sarotra ny maka ariary any amin'ny etra any amin'ny seratra tsy miankina tokony ampiasana tsara ny ariarina ratsirano ny fiainam-voly malagasy. Ny fihamipetraka vao dia hoe efa manana antsika le plan national de développement dia ny fandaharana ny fampiasana ny plan national de développement dia tokony arindra amin'ny zay lahara-pahamena ao anatin'ny teti-bola-panjakana 2024. Ny priorité efa anatin'ny teti-bolana izy fa ny miankina amin'ny ministère tsirairy sy ny andrim-panjakana tsirairy ny mametraka amin'ny priorité fa ho anay fotsiny dia ny fampiasana ny teti-bola-panjakana tokony hisy fiantraikany asampaitanana amin'ny fiainana vao. Fanomboana ihany moa ny eto Antananarivo fatohizana any amin'ireo faritra ity fampiofanana ity.